Maro ny fanazavana eno etsy sy eroa mahakasika ity atao hoe fampandrosoana maharitra ity. Ny voamarika anefa dia toa manjavozavo amin'ny ankamaroan'ny olona ny tena heviny sy ny tanjona tratrarina aminy. Nosy Madagasikara, voahodidin'ny ranomasina. Noho izany, tena miantoka feno ny hoaviny ny arenao aminy. Vahiny roa tena nandalina io loha hevitra io no anazava amintsika ny momba izany. Dia tsy iza fa Ramatoa Andrianiaina Ratsifandrihamanana, Tale Nasional ny WWF sy Ramatoa Romy Andrianarsoa, mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Ndeha aro fantarintsika avy hatrany ny fampandrosoana tena mety ho an'i Madagasikara. Tokony fampandrosoana manaja ny fahafahan'ny harena voajanahary iroborobo. Ataoko hoe raha azavaina ilay fampandrosoana maharitra dia ny tsotra indrindra izay fampiasako matetika moa izany dia fampitahana amin'ny fitantanana ny vola ao an-tokantrano ihany. Tsy dia tena zavatra hoe sarotra be ilay izy. Fa raha ohatra hoe ao an-tokantrano mampidi-bola 2 alina isam-bolana, tsy tokony aloha zany hoe andany vola mihoatra an'izay 2 alina isam-bolana izay, satria tsy haharitra zany ny fomba fiainana rehetrarehetra. Fa ankoatran'izay koa tokony eritreritra hoe raha io 2 alina io misy tena iainako isan'andro, ny ofatrano, sakafo, iny zany le azo ampiasaina. Dia misy koa mba tahiry mitsinjovana vody andromesika ozy isika malagasy, zany hoe le hoavy ny taranaka faramandimby. Tsika zany raha iresaka hoe fampandrosoana maharitra dia tokony fampandrosoana miankina amin'izay fomba hitantanana ny harena voajanahary izay ankinan'ny fampandrosoana rehetra eto Madagasikara amin'ny fomba izay tsinjon'izay taranaka faramandimby ihany, zany hoe tokony hisy tahiry ao ary tokony hisy fampiasana ataoko hoe ampahendrena. Ny secteur izay tena mampandroso antsika izay mampiakatra ny harika-rena dia miankina avokoa amin'ny harena voajanahary, na ny fizahantany zany na ny jony zany na ny famboleny zany tsy afaka hiala amin'ireo tsika, tsy maintsy hisakafo tsika rehefa hely tsika teto Madagasikara nitadin'izany hoe autosuffisance alimentaire, hoe ampy antsika ny sakafo voakarintsika. Ahoana ny ampy ny sakafo voakarintsika raha tsisy ny rano, raha miha-mahantra ny tany satria manao doro-tanety sy tahafoana tsika. Ahoana no ahafahantsika koa mihinana ohatra hoe ny vokatra avy any amin'ny ranomasina raha ohatra ka tsy avoajantsika ohatra hoe ny fepetra mikasika an'izany hoe fomba fanjonoana manaja ny fiainany cycle biolojika ny trondro ao an-dranomasina. Dia izay zany ny fampandrosoana ilayntsika dia fampandrosoana miankina sy manaja an'ireo harena voajanahary. Be dia be ny fomba hampandrosoana amin'ny resaka ekonomika na amin'ny resaka sosialy na amin'ny resaka fiarahamonina. Dia ilay fampandrosoana maharitra zany mandraikitra an'izay zavatra anankitelo izay hoe sady mampandroso amin'ny resaka ekonomika, mampandroso amin'ny resaka sosialy no tsy manimba ny tontolo iainana. Dia izay zany tena fampandrosoana hita hatreto eto amin'ity tontolo iainantsika rehetrarehetra ity hoe tena mety indrindra ho an'ny olombelona satria manaja ny zavaboary sy manaja ny tontolo iainana mba hiainan'ilay génération aorianantsika. Raha izay ny mahakasika ny fampandrosoana maharitra, dia manao ahoana kosa ny fampiarana azy eo amin'ny fiainan'ny Malagasy? Ny zavatra azo atao ary tokony atao zany dia tokony tsirairay mirotsaka amina ohatra hoe ny any amin'ny endrim-bavoatra zao hoe ny mpamboly, ny tantsaha, tokony ampianarina ary tokony hianatra fomba fambolena izay tsy voatery hoe mandoro, satria iny fampiasana afo iny zany mety manome vokatra aingakaingana eo ny eo, fa afaka 2 taona 3 taona dia tena tsisy ritra tanteraka ny tsiro-tany, tsy mamokatra intsony ilay tany. Dia eo zany izay zao dia efa hoe tsy maharitra. Ka ny fampiarana azy zany izay tokony hoe misy tokony hoe fiofanana, fanentanana ary fanampiana mba ahafahan'ny ny tantsaha na ny mpamboly na ny mpanjono koa mampiatra
fomba ambolena fomba fanjonoana zay tsy manimba zany ohatra koa ny anankiray zany ny zay anaty vehivavy moa anisany zavatra velesinay matetika dia ny fampiasana ny ohatra hoe ny fatana mitsitsy ao an-tokantrano mila fantatsika hoe isika zany efa mihoatra amin'ny 20 isanjato malagasy mampiasa na charbon io na kitay rehefa nentana andehibe moa dia charbon fa ny ala zay avian'io charbon io efa mekely efa memiena dia memiena arengana be ny fiainany ary nefa nisy atsika mitombo hatrany zany hoe tsy aharitra koa zany eo angovo ampiasaintsika andrahoana sakafo isan'andro io fa tokony maka fepetritsika mifepetra tsotra indrindra azo mitokantrano atao zany amin'izao fotoana izao dia mampiasa an'ireny fatana mitsitsy ireny misy zavatra hafa be dia be fepetra tokony hoe ho raisy fanjakana tokony hoe ohatrany hoe manampy ny fambolekazo ohatran'izany misy zavatra betsaka fa raha mieritreritra hoe ny malagasy tsirairay dia zany zao anisan'ny zavatra toko hoe tsotra azo atao efa be dia be mihitsy ny tany afrikana na tsy afrikana tany Eropa na mila betratra an'ilay resaka pétrole na resaka mine hafa zany dia Madagasikara manan-karena izay zavatra iny fa ntsika eo kaikin'izay tsy mbola nentina nanan-karena mihitsy na dia efa nisy raha safira nisy zavatra rehetra dia satria tsy natao tao anatin'ilay resaka fampandrosoana maritra ilay izy ohatra ka raisina zany ny arenakibon'ny tany ka velabelarina araka eto Madagasikara dia tsy maintsy manaraka fepetritsika amin'ny resaka développement social amin'ny resaka développement économique dia amin'ny resaka préservation de l'environnement dia midika izay ohatra hoe amin'ny resaka développement économique zao hoe nahoana moa tsy malagasy no formena dia lasa ingénieur pétrolier na ingénieur amin'ny développé un domaine rony fa nahoana moa ny olona avy any Philippines ny olona avy any Venana no ampidirina eto Madagasikara zay zao dia efa resaka développement économique hoe tena lasa andraikitry ny gouvernement malagasy no manomana zany amin'ny Madagasikara mba ho vonona handray an'ireo industrie extractive ireo mba boroboroboko ny industrie extractive dia mba lasa no moteur de développement sy moteur de richesse ho an'ny malagasy aloha zay vao ho an'ny olona investisseur avy any ivelany tsy tonga lafatra nefa treto ny fampiarana izany fampandrosoana maharitra izany inona ary no sakana mahatonga izany ataoko hoe ny sakana lehibe indrindra aloha zany dia le fahantrana araka ny teneniko teo hoe mbola betsaka loatra tsika malagasy zany no sahirana ara-pahavelomana matetika mila tombontso aingakaingana iny no mibaiko antsika dia tsy tena mahita lavitra ohatran'le ohatra le tantsavanao tavy teneniko teo hoe iny tavy iny mety eo ny eo iny dia ohatran'ny mahatonga an'le tany amokatra kokoa fa afaka 2 taona 3 taona dia tena tsy mamokatra intsony le tany ka le fahantrana zany lasa mitarika atsika hijery zavatra tombontso aingakaingana fa tsy hijery lavitra loatra zay aloha zany nitako hoe sakana anankiray voalohany ngeza be sakana hafa koa zany dia na dia eo zany ny ataoko hoe ny programme anasa amin'ny fanjakana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana mbola betsaka ny zavatra tsara mafisina sy arenina ao anatin'ny fanatanterahana anazy indrindrindrindra ohatra hoe ny matetika zany zany hoe tontolo iainana zany tsy dia eritreretin'ny olona hoe zavatra na ny olona tsotra na ny ataoko hoe na ny mpitondra hoe tsy dia mieritreritra hoe zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana fa dia ohatrany hoe aingitraingitra ho an'ny olona tia ny gidro kanefa tsy izay ny fahafantarana an'izay zany anisan'ny dingana lehibe ahafahantsika mandroso amin'le fampandrosoana maharitra fahafantarana hoe io tontolo iainana io ireo arena voajanahary ireo no tena fototry le fampandrosoana zany fa tsy hoe mahitraitra ohatran'le teneniko teo zay zany anisan'ny sakana ngezabe anankiray ary satria noho izay toe-javatra izay dia lasa tsy apetraka amin'le toerana sy le lanja tokony ho azy zany le tontolo iainana dia hitantsika zany na amin'ny ataoko hoe ny
politika fampandrosoana zay nisy hatramin'izay etontsika hita hibetsaka ihany hoe matetika misy reny tetikasa fampandrosoana na hoe ny fitrandrahana arenakibony tany fametrahana donc hoe fifanarahana ohatra teo zao nisy nalaza be fifanarahana ny Madagasikara niaraka tamin'ny ny compagnie sinoa zay hitondra sambo telonjato anjono any amin'ny toerana zay fanjonony ny mpanjono malagasy zavatra ohatr'izany hoe tsy ao anatin'le tetikasa zany tsy voahevitra hoe aiza le tontolo iainana aiza le ahafahantsika mampaharitra an'le arena voajanahary dia lasa tsy maharitra le zavatra ataontsika zany. Androany zany mety hoe manan-karena safira tsika hoe manan-karena volamena dia tsy tonga dia trandrahany zay zavatra zay fa ampiofanina aloha vahoaka malagasy any amin'ny université any amin'ny institut de formation rehetrarehetra eny hoe zao ny fomba findratrahana an'io zao ny conséquence-ny zao ny vidiny dia zao ny tokony zavatra tokony ianaranareo zao ny profil ilaina ho an'ny Madagasikara zany mba ho von'ny Madagasikara hitrandraka an'io le olana antsika eto Madagasikara vao mahita an'ilay arena tonga dia maikamaika be aloha asorana fa dia zay alehany dia zay zavatra eny efa miteraka olana maro be indrindra ho amin'ny vahoaka malagasy satria midika izay fa rehefa androany dia androany ianao nandeha hitrandraka an'ilay arena kibotany tsy vonona an'ilay malagasy satria tsy manana traikefa tsy manana fahaizany dia tsy maintsy ampiomanina izy aloha dia rehefa vonona mihitsy aloha malagasy zay vao trendrahany io zavatra io dia amin'ny resaka sosialy indray ny ao anatin'izay raha ohatra ka raisika ohatra le projet resaka safira any amin'ny sud reny resaka reny rehefa tonga zany le exploitant ka investir any dia fantatritsika fa mahatonga conséquence ratsy maromaro ohatra ny resaka varotantenany ankizy ohatra ny resaka tsy fanajana ny mponina mipetraka any dia ny fampandrosoana maritra mandray an'izay zavatra zay hoe rehefa vonona ny amelabelatra reny arena kibony tany reny dia tsy maintsy misy étude préalable sy consultation publique mba manaja ny fomba fiainan'olona any dia s'assurer hoe ninona conséquence n'ilay activité reny zany dia voary foana ny sotoavina sy ny fomba fiainan'ny malagasy mba tsy hisy an'ilay conséquence négative am'resantsika teo dia zay zany hoe fampandrosoana maritra hoe mandroso Madagasikara fa hajaina ny sotoavina malagasy hajaina ny vahoaka malagasy dia hajaina koa ny tontolo iainana malagasy fa tsy hoe hompiana haingana be hampanankarenantsika androany dia tsy rahahina mihitsy le génération ho avy ao eto ampamaranana ary dia tsara ny manamarika fa natao izao fandalinana sy famakafakana izao mba tsy ho tompotrany mihono ny malagasy rehetra eo amin'ny fampandrosoana nyity firenentsika ity tompona andraikitra ny tsirairay ary tena iankinany ho avy ny fandraisan'ny rehetra anjara amin'izany isika malagasy raha ohatra ka mijery ny manodidina antsika dia tsy voatery hoe tena mahantra be fahadiran'ovana fa eo amin'ny resaka recyclage sy eo amin'ny resaka hoe ahoana re zany eo amin'ilay resaka hoe mandrehitra kefa zany no tena tsy ampy amintsika fa rehefa mahazotra kefa ny gasy rehefa formena ny gasy tsisy zavatra tsy vitantsika dia ilay resaka fampandrosoana maritra tsy voatery hoe androantsika no irobaroba amin'ny arena ananany malagasy fa io arena sy io tontolo iainana sy ty tany ity dia indramina dia tsy maintsy hajaina io ho an'ilay génération ho avy ao arena dia zay zany tena tiana ampitainy zay afatra izay hoe tena mila miditra ao anatin'io malagasy hoe tsy fadiranova antsika fa mila miezaka amin'ny zava-misy dia izay no mijeren'ny vahoaka hafa ny tany hafantsika hoe ny malagasy ngefa tena mbola manany mahisy azy ny soatoavina ny malagasy tsirairay dia manana andraikitra ao anatin'izany hoe fanatanterahana ny fampandrosoana maharitra zany na iza na aiza koa dia tsika ihany no eto ary averiko indray hoe isika dia nosy zany hoe tsy tena hoe afaka hoe andeha hifindramonina etsareo mety afaka ihany fa sarosarotra kokoa fa andaontsika hieritreritra ny ho avintsika zany sy handray an-tanana an'izany ho amin'ny fampandrosoana maharitra zany